4 androkatroka ty aoriny ny rivodoza Batsiray. Mbola tsy tafary ny nosy varika. Fotodrafitrasa maro no rava. Ny an'ity renim-pianakaviana ity niongana tanteraka ny fininany, tsy efa ny manangana indray, ny maika dia ny ankohanina izay tadiavina isan'andro. Dia le fitadiavam-bola zany tsy dia mbola misy zany fa mbola sakafo aloha zao. Miafy dia miafy tena miafy. Vary koa amin'izany 900 amin'ny kapoaka 900 zay kely mba hita zany mba hoanina melomana ny zanaka. Ahina ny taona fotsy ho an'ny tantsaha, potika ny voly fihinana mamatsy ny tanàna, iamavesatra ny fahasahiranana. Dia ohatra moa zany dia io zany tanimbarina io. Dia kesa efa vita io dia ty ravim-bary mbola sy navotana mbola saika kesany ty dia tototra ny rano koa sady tototra ny fasina. Ho an'ireo mpivarotra sy mivelona amin'ny asa tanana, miverina aotra ny fiarina rehetra, mihena ny fanjifana, ankoatra ny etam-barotra potika. Potika daholo zany le zavatra entsin'olona avy ivelany fa zay zany anisany hoe mivarotra bazary moa zany zay entany agnanamidin'olona regny. Dia mifamadika an'iregny zany zay dia ny entana tokony vidiny zany potika aby. Noho ny fahatsapana ireny karazam-pahasahiranana rehetra ireny no antony nanomezany fitondram-panjakana ny Vaditsinjo. Tokantrano miisa 420 no isitraka izany eto Nosy-Varika. Tosika izay manamaivana ny fandaniana, hoety miatrika ny fanarenana. Dia tonga teto ifotony izahay anaovantsika an'le fizarana manara-penitra no tenenako azy ngambany satria hametrahantsika ny teknôlôjia vaovao ahafahana manaraka ny fanampiana izay ataon'ny fitondram-panjakana. Izay ny atongavana eto omena daholo ny vahoaka ny Nosy-Varika rehetra fa tsy hoe mitanila ny fizarana sy ny fanampiana izay ataon'ny fitondram-panjakana tompoko. Vatso enti-miomana ihany koa amety ho fandalovany rivodoza Eminaty eto Nosy-Varika ity no tsinjaraina ity.